Antsitazamaso indray miseho nosoratany Rabemila Nomena. Rondro sy Lanto ary Ida miaraka amin'ny Régis sy Arliva no amelona ny tantara. Jean-Jacques Radjenarivony no mikajy ny sehatra teknika, Anjary Liva no nanana totosa. Ve miaro ihany e? Zay ihany ka. Manahoana mama? Manahoana anaka? Tonga vao maraina izany a? Efa mivalolatsaka kosa nge zao e. Marina hoe? Lasa aloha fa ao nevitra Sandra tadiavinao e. Mandra-piona ary mama? Eny ary. Andray. Sambatra rehetra nareo zany. Mivalolatsaka fe fa nde mbola eo ampandriana foana. Ve miaro e. Manao miaro. Manahoana Sandy? Ka hitanao fa manonotra ny torimaso tsy azo hatrizay re. Mandra-piasa indray dia mba marina aloha zany e. Ary dia araroty tsara fa rehefa miasa tsy misy toy izao tsony e. Fa dia ny congé 30 andro izao taona sisa no atao ka maty konty. Fa zao akia, zao natondihako. Andeha rapitso. Fa andeha aiza indray? No koa dia efa mifierinay ry. Ka tsy hoe mifierinay anke zary miaro e. Fa anenao efa lavako. Zany hoe no avintsika nge ho amin'ny mpanjininy. Indri ihany zany. De firy andro indray zany ianao zao no any? Amin'ity mety aritraritra kely satria farany. Moa farany tokoa amin'ity e. Moa efa ho vita kosa ny mémoire tiako. Zany ianao no any. Ny fanontaniako ange mbola tsy mivalia miaro e. Asa? Eo amin'ny tapabolana eo angamba na rotokom-bolana. Arakaraka. Andrekiako. Tena ela be. Na zaza vetsy efa mahita asa mandra-piverinao e. Ka tahoana ary? Ka tahoana ariko. Misaotra rehetra fa indriko angeka efa mba reraka tamin'ireo sotenao sandrireny e. Jireo nge tindria? Lalo maso be mihitsy. Makaina tsara aloha fa ny lehilahy nge tsy maintsy maharitra mafy vao tena lehilahy e. Ary inona indray zao ty mahalasa saina andrity? Miaro zaho anaraka anao. Ahoana? Anaraka any Tsitazamaso? Sady inona koa moa ny fakany anazy eto andrenivohitra maloto rivotra eto e. Ory zany mbola tsy mpivady ange sika. Ka ninona? Efa mpitarika toy izany sady ve? Teo afa-baraka ve? Ka sika nge ho efa vita vodiondry e. Kinindray ary ny olana. Sady amin'izay sika afaka mifanampy amin'ny stazonao. Tsy mety re zany Sandy. Sady tsy misy fotoana iarahantsika akory zany tadiavinao. Amin'ny atoandro mitsabo, ary amin'ny alina kosa manao tatitra sy famtinana ny zavatra hita nandritra n'iny andro iny. Kizange ho mba te hahita izany tanàna manatantara zandry miaro e. Ka reny efa voatantarako anao reny daholo reny zava-misy ihany e. Hitanao angambo reny fa dezaka be tsy misy neninona. Tsy hitako mihitsy re izay andehananao sy andrerahanao tena any e. Manataveza tena kely aloha fa aiza reny dia izy vehivavy ko zatina kely io no vadiana dokotera. Andray kosa eny matafy moa ny olona ko. Ka rehefa mba fomba viteny ihany re zany Sandy. Fa tsy mahazo manaraka any zany ianao Sandy. Tsy nitany koa ange ny fady fa ny vavam-bahoaka e. Maty ny tao an-trano fotsiny ianao fa any ange ka mbola be mpamosavy sy mpanao ody gasy e. Zaho anaraka ny miaro ka. Hatramin'ny oviana indray ary ty midongodongo ty. Sandy amin'ny mampivavaka antsika neny tena tsy anekeko an'izany e. Azonao angamba tiako ambara? Fatotra nge ny atahora miaro e. Nefa sika nge ho tsy araka tory e. Sandy eritrrehetra fa tapabolana nge ho farafahakeliny tsy maintsy hijanonana any e. De raha tapabolana dia manino? Fantatrao tsara ny fivavahantsika. Ary aza mitondra amin'ny fakapanahy nefa raha isika aza mitondra ny tenantsika amin'ny fakapanahy na matanjaka aza amin'ny finoana iza ny manome toko fa tsy ho lavo. Miaro tsy dia niaraka aminao velively ange ho any andehanako any e. Fa liana amin'ny zavatra ny tantaraiky momba n'io tanàna io nga ianao? Zay indrindra. Mba te hanatry maso re zahay e. Tsarova nefa ry Sandy fa na zavatra tsara aza no ao an-tsainao. Ny devoly dia anararotra ny toe-javatra mily ny lalana hafa. Matoki ianao ry miaro tena matoki marina e. Sambatra ianao ry Sandy afaka matoky ny tenanao. Tsy afaka hanery anao ijanona fa hivavaka mafy tsy hanekeny mamany andehananao. Izay masory ataon'Andriamanitra ry miaro Eny nefa mazany sika olombelona no manao dingana voalohany ho amin'ny tsy mahasoa.
dia lazaina avy eo fa na ny tsara na ny ratsy dia fandaran'Andriamanitra. Koa na Jesoa koa aza nge mba nalaina fanatana ny hevitra dia mijoro e. Toko angamba fa ampy izay. Tsy tokony hokorotanin'ny parasy ianao fa asa aloha izay fa maizan'Andriamanitra. Fa maizan'Andriamanitra? Fiona ny antony ilazanao an'izany? Fa ity didoanao nanaraka aty amin'ny dezaka ity ka. Tena tsy namelanao mihitsy raha tsy tanteraka ny sitraponao. Ny anao koa izany foana. Ho hitantsika hoe tsara nge e. Izay raintsika tsy hampatorian'ny parasy na zana imiaro. Ny parasy ve moa ninona fa ny mpamosavy no tsy laitra e? Nga misy mpamosavy moa aty? Eno a. Fa nga moa tsy efa fantatrao izany ka. Izaho aloha tsy matahotra mpamosavy e. Inona koa izany vatana dokotera sary tahotra izany? Eno ahy e. Sady efa tonga aty ary ka hatao hoana tsony. Asa matahotra kanjoko fa tsy misy samanadalanao izany io e. Izay mihitsy. Ato mantsy ny tena fatoriako rehefa makaty ahy. Ka efa nataoko nahita fasana daholo izay manany ahy rehetra teny am-boalohany. Niatsy amin'ny efitranoko aza io zao no mety anahirana rarifa. Dia tsy matahotra ve miaro e? Enao aza no atahorako kokoa amin'izao alina izao no ny mpamosaviko. Izany ve? Afindray izany. Mikendry amin'ny fomba rehetra nge ny devoly resany. Ny mpamosavy zao fantany fa tsy avoa mihitsy fa ianao. Isika irery no ato ambony rihana ato mantsy. Fa leo amin'izay aloha andeka. Dia tafandrimandry dia manifisa mamy. Nefa aza dia mieritreritra no fiabe loatra aloha mandritra ny fotoana maty antsika raha tena tia marina ianao. Ianao koa nga tonga dia atory e. Fa inona ary mbola atao e? Vao amin'ny fito ange izao e. Izaho mbola maka boky fa tsy mahita tory amin'izao oro izao ka izay tianao atao re atao fa aleo ampiana fotsiny labozira izany ka. Efa ampy re io e. Aza mandandany foana fa tena efa ampy io. Aleo mahita ny vola lany toy izay mahita ny solomasonao mihamatevina re. Izao no mazava tsara ka. Misaotra ary radoko Dia aza donona fotsiny mitsoka an'ireo rehefa atory ianao fa so mandoro-tranon'olona. Dia idio tsara avy aty anatiny efitranonao. Eny re, fa tafandrimandry ary e. Oay, farany. Oka zava ny resaka fa tsy misy lalaka fivoahana ny amiko any raha matahotahotra ao rehefa misasaka ny alina. Eny re, fa nareo koa be fa mipetra ohatr'ireny iny ireny. Mihevitra ho kanosa mihitsy mantsy miaro ity Manginy izany alina izany androany. Vao anfito kosa moa ka. Fa tsy haiko fa ohatra ny misy zavatra mandindindina izany hatramin'ny nahatongavanay izany. Tsy azoko mihitsy ny haiko fa miahiahy zavatra izany foana. Dia sanatria ve ho resin'ny fakam-panahy izay izany? Toa sarotra ho an'ny saiko na dia nieritreritra an'izany fotsiny azaka. Tsia. Rehefa tena dinihana dia tsy izany mihitsy ny loza mananontany fa zavatra hafa. Ny fijerin'ny olona no manambara an'izany amiko. Asa raha namarika kosa izany fa hafa tokoa ny fijerin'ny olona sy ny fihetsiky ny olona amiko aza androany. Tia resaka velany tia ny tena malaza ny saiko. Dokotera, misy resaka tiako atao aminao? Ahoana izay velana? Izany no dia vadinao i raha matoa miaraka aminao androany io? Sando no anarany. Fa ahoana? Ary toa lasa saina be ianao izany? Dokotera? Ahoana? Tsy tokony nentinao taty io raha matoa io. Fa maninona? Vadiko dia tsy mahazo manaraka amin'izay tiako alehany. Izany no dia hira hevitra ve nareo dokotera raha alina? Tsy azoko ny tena ametrahanao an'izany fanontaniana izany. Aoka ihany ary e. Fa inona ny tiany felana ahatongavany?
oka ihany ry amin'izao e. Aleo raha pitso resaka aminao ny antony raha toka mbola velonay e. Tsy azoko. Zaniko. Fa isy amono angano vadiko sa zay roa mihitsy ny alina. Tsy nentina maly ny fanontaniako akory na ny odina ary nanao veloma. Fa vao teo indray no nanao tavandrimandry ny Garasely dia hoy izy hoe tavandrimandry ry izy roa. Samy velonaina somatsara ny isika ka ho tratra maraina indray. Nango ritsina ary saika anontany ny anton'izany fitariana hafakely tsy fanao izany. Nefa toa nisy nahazo ny lelako ka niainahena fotsiny aho. Ary sao dia mihevitra ngarim-bava ny sandy aza ny mpamosavy eto. Iza ny malala raha efa nanomana n'ireo mponina hafahafa ireo vady ety aho. Sa tsy tia vahiny hono mantsy ity tanàna ity. Indrindra raha vahiny vehivavy. Iza tokoa moa no tantaran'izany taniko. Aleo matory fa ho hita ihany izany ke. Hoazay, fa feoninona koa izany? Marina mafy tsy nisy feom-behivavy naranjavatra nidoboka teo. Tsia, tsy manofy aho. Hoay, nefa toa mangina be ange. Tsy misy nenenina tsony fa dia izay ihany. Ary akaiky be avy eto ambaravarako eto mihitsy angamba izy teo. Aleo aloha jerena ny ora. Amin'ny 2 minitra. Tena ao anatin'ny fotoana fivoaham-mpamosavy izao. Nefa toa feo an'izany angila izy. Loza marina. Inona no atao? Ovoana. Sao dia vandriky ny mpamosavy ka anahirana azy ao ka. Dia avy eo izy mianakavy no irohatra ka ao aminahy dia manao tambabe aho. Tsy voana indray. Sao dia izandry avy izao valian'ilay karisa ny tany ary dia mitsitro ambaravarana ao. Zao mihitsy ilay zavatra tena tsy tiako. Za raha teo tsy manana fidina fa tsy tia antsipika kely ity. Ny mpanjaka be ny tany koa adiniko tatsy amin'ny hevitra sandry. Nefa inona koa moa no raha tsy nataoko teto amin'ity tanàna ity ka ikendren'ireo amono ahy. Aleo rangaha jerena ihany fa samy mpilalao fatina ny mpamosavy na ny dokotera. Atosika moramora sisa dia tsolofina milamy teposy. Tena misy manohana ny varavarana. Sandy, ty miapatra ty. Sandy fa maninona ianao e? Hoay, tsy mahatsiaro tena sa maty? Aleo jerena ny masony. Torana fotsiny ka. Mbola mitebo tsara koa ny fony. Misaotra Andriamanitra. Aleo entiny etsy ampandrinaingana. Dia tena tsara koa ny varavarana fa sao anapotro raikeo ny sasany. Izay ingana aloha ny alikola sy ny fitaovana samihafa. Ary iza koa ireny nitsokan'ilay lapitsy teo e. Aiza indray izao ny briquet. Ty eto ka. Aleo kosehana moramora amin'izay. Sandy, fa maninona ho ahy ianao e? Tsy misy maratra mihitsy anefa ny tena ny manontolo raha ny fijeriko azy izao. Hoay, iny eny fa mihetsika ka. Tsy tiany koa ny fofon'ilay alikola. Hoay, iny fa niratra ny masony.
fa aiza zany? Dia tsy taza-maso ka. Antsy taza maso. Andrikako io totorana indray ry lanitro fa lozinina ary ty. Sandy Sandy miaro ihany ange ty aina kibony fotsiny masony ka. Miaro? Zay ihany ty. Fa inona mahazo anao Ty tsy mbaravarana ange anao no nitsitra Matahotra ary miaro. Matahotra inona ianao Miorina reny lohako arovy ary miaro any. Ka efa eto ange ary mangovotra be nge ianao zany Tena mangovotra be mihitsy. Aiza marary anao? Katokatoka tsy mahaloha be koa ny vavany marina. Aleo tazomina mafy aloha izy ity tsara n'izany fangofitana be zany. Miaro matoto. Ahoana tsara Nahita matoto ary miaro. Matoto? Tena hitako maso mihitsy dia notsapain'ny tanako arovy ary miaro. Tena matahotra. Aza mangovotra be tsony moa dia tantara ao amin'ny fotony Efa hitaony ilanao azo ao. Inona marina nanjoanao Voalaza kelikely iny ianao ry miaro alina. Dia ilay nolazaiko taminao namaky boky afaka adindray anefa dia izao ny zavatra niseho. Ary nanina tampoka teo ary ilay labosy teo. Tonga dia niara-maty izy roa marina. Nefa tsy nisy rivotra teo tsy nisy zavatra nihetsika mihitsy. Aleo rangaha aretindray fa vao mifiro izao Ary nakaiza ary ilay ampokasika teo. Tena teto mihitsy nefa ny nasiako azy teo raha tsy diso ny fitadidiako. Eny tena teto mihitsy. Ary toa misy mitazona ny tanako. Misy mitazona mafy mihitsy. Sotomina kay avelo reny tanako Ary feoniza koa zany. Izay fa navotsindray ny tanako. Aingana misitrika hoy izy mantsy tena mangovotra be zany marina. Tena misy matoto mihitsy ato amin'ity trano ity Tsy mahalobe ho azany. Zany mandeha manisakisaka entana zany le izy. Ary tena kaiky be mihitsy izy zany. Tena misy olona mipetraka eto ambony fandriana. Zay fa misisika eto akaiko izy. Ingeniny lamba. Zay ny fatahorana voalohany nahazo ary miaro Ary sao dia mba nanofy ary ianao? Tena tsy nanofy mihitsy ary miaro Mbola miorina foana ny lohako hatramin'izao. Sady tena atsatra be anie ianao Mitony aloha Mitony aloha. Rehefa avy eo toy izana indray ny resaka. Tena mangatsika be nge zany ry miaro Ka tsy misy lamba ntsony nge. Ty misy lamba ihany ka. Ty nondrakovako tato fa ny sisany meko anao daholo. Sa aleo ary aloha ianao akako blouson Aza mihetsika eo ianao ka. Aka blouson vetivety etsy ary ry Sandy Matahotra nge zary miaro Dia zay zao ve dia aninony Anao ty dia toy izy ny tantara ary mpiaina ny jiro. Fa hamono mihitsy ve ianao ty Hoy, mangina hoe ianao. Renao zany zavatra mikirofotrofotra be zany. Tsy
Tsy avy any velana zany fatotrano mihitsy. Tena izay le izy ry miaro a. Tazomy mafy ary miaro fa tena matahotra. Mitone aloha ianao fa izao ihany angeny no asahirana antsika ka raha torana eo ianao vao mihana hirana indray e. Zay ange dia mijanona e. Hoay, ary lena be mihitsy izany akanjonao izany. Midobodoboka be koa ny fonao. Aleo izao no atao ka. Alaina aloha ny tosidranao dia avy eo no mitsindrona. Dia avelao aloha hikarakarana Esory ny tananao fa za ange tsy ho aiza fa hikarakara tsindrona vetivety e. Oka fa kely sisa. Kely sisa. Tsy mitomany kosa fa zaza kely aza tsondromma tsy mitomaniko. Zay. Zay dia matory fa reraka be ianao. Tsy mahita tory ary miaro raha tsy voatantarako ny toy an'ilay tantara. Ka toy izo ary. Rehefa reraka fotsiny dia mijanona. Eny, dia ngamba natory afa tsy nisy tsaroako tsony raha tsy ary mangatsiaka be azy zany. Aity raha kely ity sisa mirakofako. Lasa koa kay ilay matoto teo akaiko teo. Fa nakaiza daholo ary ny lambako teto e. Hoay, ary iny ny rianjoro-trano ry. Zavatra lava be fotsifotsy. Toa mihetsika izy zany. Ino fa mihodina? Toa olona. Tiako akipy ny masoko maro. Nefa tena tsy mety mihitsy. Tsy mahetsika ny tany. Mipararetra. Ary toa manatona izy zany. Tsy mifona ray tompoko. Ary maninona ary any tsy mety torana. Aza mikitikidika re ianao e. Mena toy ny rano maso. Melahy ianao any ka. Ary toa nanjavona tampoka izy teo. Ie, tena nanjavona mihitsy. Angoniko ny faraheloko dia hiazakazaka ho any amin'ny hevitry miaro aho ka. Nefa toa tsy mazakaza ny tongotro izany. Andeha andady afa tsy maninona e. Ary avy izany feo izany e. Andriamanitra, ampio ahy. Toa natanjaka tampoka. Ary aiza ny varavarana teo? Ty eto ka. Ary tsy mety mivoko nge izy izany e. Zay eny ka. Tena vao maika-maizina ao an-dala tsara. Aiza moa no misy any miaro? Tena eo aoriako indray ilay olona lava be marina. Tsy mahetsika tsony indray ny tongotro. Mavesatra be na dia dingany indray aza tsy vita akory. Tena tsy afaka tsony anefa efa akaiky kely ilay izy. Ary inona kosa ny mangatsiaka be voadonako izany e? Farany dia izao aza eto ampandrivo izao indray. Fa tamin'izaho vao taitra voalohany dia mbola noheveriko fa ilay matoto ihany ange ianao e. Ka izay no nanakipiko ny masoko. Karaha izay fa efa tapitra ny ratsy e. Matory amin'izay fa miaro ity fa tsy matoto tsony. Miaro aza ilozanao fa tena matahotra e. Amin'ny fomba ahoana moa no andaozako anao hivady-bory ireto e. Zaho koa izany efa mba reraka mafy. Akipio ny maso fa tsofoko ny labosy dia sao dia lazainao fa matoto eto amin'ity t-shirt fotsy ity.
zany andro zany. Ndre toy isandy ty akaiko ty, lozako marina. Ay tokoa moa, zako taitaitra. Enjany reny tamin'ny aliny reny ka. Ena mbola rendrika be izy. Na andaitra tsara kosa aloha le tsindrona raha izao ny fandehany. Fa de mahagaga ny toedra raha tao hoe netiny tahoatra fotsiny izy ka nanofo ratsy, ahoana no natongavany teto ambaravarako? Reny zavatra mihetsiketsika tamin'ny aliny reny, inona ny antony? Raha tao hoe mpamosavy indray no nanadala azy. Sarotra ihany aloha satria no idiny tsara daholo ny varavarana fa tsy mivora tsy izy no mamoa azy. De tsy maintsy ny fisian'ny matotoa zany. Matotoa izay tsy vitany manana endrika sy feo fa manana nofo azo tsapaitanana ihany koa. Ka inona fa tsy olona zany? Ny mahagaga nefa de izao. Efa hoeny mbola n'izao nandehanako ny vezivezy taty nefa tsy nisy zavatra hafahafa niseho mihitsy afa-tsy ny mpamosavy sy ny vorondolo ary ny kary. Tamin'ny aliny reny rehetra reny de tsy nisy nihetsika fa ny matotoa no nampiseho ny fahaizany. Tena tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra aingana zao sao de miaina ny manaraka ka. Za koa efa te hidina. Nefa atao ahoana ny famelan'ny Sandre reto? Tsy vadi-po eo indray io raha taitra ka tsy mahita olona eo. Raha ny tena marina ny radoko de zao mifandehany. Mety efa mba renao angamba fa hoe tsy tia vahiny vehivavy ty tanàna ty. Zay indrindra. Any tena marina nefa de misy karazam-behivavy tsy tiany tany aloha tany araka ny tantara. De nisy andrina mivady manalaza be zay ary nonona teto nanan-karena be mihitsy ry zareo reo ary nanana andevo be dehibe nanompo azy. Ray mandeha nisy vahiny nandalo zay mivarotra andevo vavy ray tamin'ny zareo. Tena tsara tare mihitsy io andevo vavy io fa ny volony hony lava sady tsotra fa tsy mba taka ny volongitan'ny mponiny ety. Ny orony marano-danitra fa tsy petaka ary ny masony mangamanga fa tsy takan'ny olona rehetra. Tsy hoe manapateny aloha Andriamatoa fa tsy hitako mihitsy ifandraisana izany resaka izany tamin'ny matotoa niseho tamin'ny vadiko alina. Raha tsy hoe anga ny fitovitovizana izany endrika faritanao izany aminy. Izay indrindra aloha fa ianao aloha ny toyany. Vokatra zany hatsarana miavaka tamin'ilay tovavy zany de hatramin'ny andrem-bavy avy lasa ny alina satria lasa miresaka ny olona hoe le tovavy le vehivavy io ny tsara tare indrindra teto an-tanàna. De lasa zary fitenin'ny olona aratra amin'izao ny hoe lava maranidranitra mangamanga fa takan'izany filazany zareo ny hatsaran'ilay tovavy. De lasa raiky piti tamin'ny tovavy io ny andren-data ty aoriana ka atezerana zay anao ny andrem-bavy. De nienjana nitady tamin'izy rotota farany nangataka tamin'ny andrina le tovavy hoe vonoy io andrem-bavy io. Le andevonay zany nangataka ny aminona ny andrem-bavy. Nanaiky ny mpanjaka ka tsy ela de fa tanterahany tokoa vonoiny le mpanjaka vavy. Inona hozy ianao? Nanangatra le mpanjaka vavy de nampijalijaliany isan'alina le nisoloterana azy rafy vaviny. Vadi-po le tovavy de lasa dala ary farany aza maty mihitsy. Mbola tsy ampy andrem-bavy nefa zany fa isaky ny mahita vehivavy manana an'ireo soratr'endrika ireo izy de manapatra ohatran'izany foana. Tsy mino an'izany teninao zany mihitsy ary ngiarasely satria sarotra ny anampifoana ratsiansa ny maty de mbola hitsangana indray ve? Ary anana nofo sy raha azo tsapaitanana toy ny olombelona. Ka izany tsy finoanao zany indrindra ny tsy nilazanay teto an-tanàna ny marina omaly. Na de efa fantatry ny rehetra aza fa hisy loza hiatra manaina amin'ny vadinao maly alina. Eny na niseho tokoa azy zany maly. Hitanao tsy afaka sarotra amiko mihitsy ny tantara. Raha zany efa ny amin'ny toeranao radoko. Izay indrindra na izany na tsy izany aloha
Inona tokoa moa ringaraselo no tokony ataonay a? Aterina any Antananarivo zany sady androany? Zao hatramin'izay de mbola ka izany tsy finoana zany indrindra ny tsy nilazanay teto an-tanàna ny marina omaly. Na de efa fantatry ny rehetra aza fa hisy loza hiatra manaina amin'ny vadinao maly alina. Eny na niseho tokoa azy zany maly. Tanao Tsy afaka sarotra amiko mihitsy ny tantara. Raha zany efa ny amin'ny toeranao raha doko. Izay indrindra na izany na tsy zany aloha inona tokoa moa ringaraselo no tokony ataonay a? Aterina any Antananarivo zany sady androany? Zao hatramin'izay de mbola tsy nisy ny alamaina zay nisehon'ny Andriambavy fa na maty na lasa-dala na rahan'ny lolona any amin'izay rehetra alehany rehetra any. No zany fanaon'ny olona ety aloha de mandeha maka ody faty eny amin'ny renipiso mpisikity malaza eto an-tanàna izy alohan'ny andehanana. Fa de mbola asanao koa aloha ny ianao raha doko, asanao. Raha ty marina ho any amin'ny mpisikity hoe nefa to entitra be ihany zato ingaraselo milaza an'izany. Inona reno? Tsy nisy ny alamaina zay nisehon'ny Andriambavy fa na maty na lasa-dala na rahan'ny lolona any amin'izay rehetra alehany rehetra any. No zany fanaon'ny olona ety aloha de mandeha maka ody faty eny amin'ny renipiso mpisikity malaza eto an-tanàna izy alohan'ny andehanana. Fa de mbola asanao koa aloha ny ianao raha doko, asanao. Raha ty marina ho any amin'ny mpisikity hoe nefa to entitra be ihany zato ingaraselo milaza an'izany. Ndao amin'izay ry miaro finina mbola ataonao eo a? Manoatra no reny vehivavy be kely ireny ty ianao. Eny rehefa kely sisa fa ianao koa maimaika. Ohatra ny famaizanao nakaty ihany zany ny famaizanao hiala tiako. Ka nahita zavatra nahaliana zany zao ka afa-po a. Aza manatsafa mory miaro a. Hita fa zaniko. Tena mafanga inona ny aliana e? Zany a. Faya voalohany sady farany no mandendeha amin'ny toerana toy-tony. Aza tao an'izany kosa e. Ndao amin'izay rery miaro a. Eno a. Fa mbola misy inona ihany ary mbola hijanonanao eo? Maika hiala amin'ity tanàna ity nge ahy e. Ka mandehana ary aloha alaivo le lamba nakofako tamin'ny alina iny fa efa navaliko tao an-tongom-pandrinao daholo e. Ndao hiaraka fa za kosa aloha tsy andeha rery ihany e. Mandehana fa inona ary ty lasaka nosy ty? Fandrin'ire tokoa ny blouson-any. Sady zay mivalona tsara mihitsy. Lamba kosa re tsy miparitaka amin'ny tany retsy. Aleo entina fa mbola pesaiko ireo amin'ny alina. Zay. De aleo midina amin'izay fa efa miandry izay sandy. Nanahoana ary miaro a? Tsisy naninona? Iza moa ny aninona eo e? Fa efa nampiriminao tao anaty fiara nga netanao? Ohatray, fa nakaiza tampoka teo? Nentinao niditra ve le izy sa tsy e? Tena nentiko teo mihitsy e. Fa nakaiza ary? Enao koa nge zany varindriny e. Fa izy ary ny masonao de entana eo akaikinao ka tsy hitanao ny nanjavonany. Tena mahagaga indray zany. Nefa tsy nisy olona nandalo akory ange teo e. Tena nentiko marina e. Adinonao any amboniny mihitsy izay fa ny sainao nefa lasa lavitra. Aleo re jereko any fa tonga de amarino tokoa hoe ny lasantsy sao de tokony ampiana. Tena tsy atotsony mihitsy. Teto le izy no napetraka. Fa nataony kiala kely iny azy ary. Tsy maintsy jerena indray aloha zany ny eran'ny trano ka inona moa? Nefa tsy ato andala tsara koa. Tsy amin'ny ilany atsy zany sisa fa rehefa tsy eo dia nanjavona. Andray kiaka io. Tena eo ambony fandrinio tokoa. Nefa dia voateo any niditra tato. Tsy nahita ninninna. Tena mino ah. Zay vao tena mino fa misy matoto ato. Ary tia nijanona ato sandy. Amin'izay mba vonono matoa ny sotominy tamin'ny tanany sady
entana efa natokotany koa ve mbola hitina miverina aty e? Dia mety ho tena marina tokoa zany hoe tsy maintsy misy lozanjoany santy raha tsy makany amin'ny mpiskidy izay alohan'ny andehanana. Tsia! Zay fa makaina tsara aloha ianao ry Sandy. Tonga eo isa-maraina koa ndimby anara-maso ny fahasalamanao, dia alamino tsara fotsiny saina. Dia any daholo izay fanafody asainao hanina, ary tsaroa fa efa tia Antananarivo ianao zao ka tsy misy atahorana intsony. Ny aminy hoe hiasa indray aza maika amin'izany fa ny fahasalamanao eritreretina. Zanga moa amin'ny aro marary ka. Tsy tena marary ianao fa ny sainao no reraka ary ny tenanao mahi. Ka izany ny angaviako any dimby hijerijery anao fa tsy inona akory. Dia andeha izany ianao izao? Andeha fa afaka tapa-bolana. Afainganiko arak'izay azo atao reny diako any fa aza matahotra ianao e. Maza makano tsontra ery miaro a. Inona? Zany hoa maty any ange ianao e. Tsy misy maninona zany re any e. Sady le hevitra amin'le teziko ange no tena lehako any e. Efa nifidy ny roa hevitra io mantsy ka tsy afaka iovantsony. Ho hitanao eo tsara rehefa fahombiazana be ny atsika amin'io e. Famosaviana sy fitsaboana. Ny ankadrerako aza tena liana be mihitsy io. Ka sao dia ny aina no anefako. Tsy misy an'izany aina manefy zany ny rery Sandy a. Veloma aloha dia mirary fahasalamana. Tonga soa ianao anaka. Sandy ingato efa minonana mihitsy hoe matony ianao hoe novolololo hoe sy ny sisa e. Tena tsy vita le izy ry mama. Fa ahoana? Zany efa tsy teverimberina any intsony ka dia naleoko no vitaina voanoty. Fa reraka be nge ny fijeriko amin'ny mamy zany e. Marary angasa? Tsy zany loatra rehefa ny afitsika Sandy nge no tena mahakely ny aiko toy izao e. Fa naninona izy? Marary izy e. Tsy ohatran'ny tamin'ny ianao taty faran'iny mihitsy fa tena tsy haiko mazava milaza azy. Ngamba aretina hafahafa mihitsy rehefa tena nodiniana ka. Aretin'inona? Ary angala namako iny tsy nandalondalo nijery azy taty akory? Tonga teo foana izy aloha e. Sady nanindrona izy nanome fanafody. Dia noany daholo reny nefa miolo lasa daladala kely mihitsy ange zanako any ry miaro e. Aza hitako ka toy an'ilay tantara maiziny ry zany. Fa aiza aloha izy? Tsy haiko fa lasa any amin'ny namany any angamba hono. Ory mama, olona marary zany ve dia avelanao hivoaka rery any e? Ka izy angery miaro tsy maninona mihitsy amin'ny atoandro e. Amin'ny alina foana izy vao manondrana. Marina hoe? Lo zany marina. Aza hitako ane zany. Fa ahoana aloha ny fisehon'ny aretiny e? Hafahafa e. Tamin'ilay alina voalohany nahatongavany taty izy dia efa nanondrana. Efa natorokekely tamin'izay dia rendremina mihitsy aza. Ny ala avy any izy niazakazaka ohatran'ireny enjehan'iny ireny. Tonga dia sisika teo am-pandriana avy eo dia nitantara fa nisan'izany olona lava be miakanjo fotsy izany hono mijoro eo amin'ny varavarana sady mihetsiketsika sady mampitahotra azy. Marina ve? Dia avy eo dia sokatra azy hono varavarakely dia niazakazaka nakaty amiko izy. Sao dia mba tsy nidiko sary ny varavarakely tamin'izany e. Ary sao dia ny rideau fotsifotsy ny etsehan'ny rivotra kosa ary no lazainy fa olona mihetsika mampitahotra azy? Tsy haintsony e. Mety izany tokoa angamba nefa dia lazainy ange fa rehefa alina hono ny andro ka mandeha irery ato an-trano izy dia makany an-dakozia fotsiny aza dia misy izany zavatra maintimainty izany manaraka azy avy aoriana e. Izay indray angamba mety ny aliny mihitsy no hitany satria mazava be nge ny jironareo ato an-trano e. Na koa no izy matahotra dia ohatra ny mahita fotsiny tsotro izao e. Tsy fantako tsony ahy. Indray mandeha nge izy rery ny tato an-trano. Dia hitanao fa nolazainy fa rehefa mandeha any amin'ny lalantsara izy dia misy an'izany vehivavy izany hono manantona anazy dia torana teo ny ianao vavy. Gaga ary avy efa iaiva nitsirara teo amin'ny lalantsara ny hitako. Vehivavy ohatran'iny izany ry mama? Tsy tadidino fa tonga dia torana izy ka
misy zany tanana mangatsiaka amin'ny safa zany hony ao amin'ny dosy zany. Dia ny tanana akanjony misy misitona raha mivoaka avy tao izy. Or mama, loza nge zany raha tena mariny. Ary tsy zany any ange fa mibetabe. Inona koa? Amin'ny alina koa dia misy mahazo an'izany hoe manofy ratsy na koa hoe mika tampoka fotsiny tsotro zao izy. Ary dia tsy kisakala nge ny miseho zany e. Dia miomeme fotsiny aloha dia tsy ferana zany. Miomeriry? Eny e. Izay raha ataony isakala na miome na mika. Nefa rehefa anontaniana izy avy eo dia tsy manofo hony. Izany foana nge no mampitsamboatra amin'izany ka dia izao reraka izao satria miaka midina tosi-drako hainao ihany e. Ka i mama kosa nge zany no andraiky marary miaraka aminy. Izay indrindra aloha e. Izy nefa nge tsy mety matory rery tsony e. Ataoko ahoana ary? Izany rehetra izany ary mahatonga ohatry ny adaladala mihitsy. Ary ny fony azy araka ny tenin'ny dokotera Dimy dia efa miratsy mihitsy satria taitaitra lava izy. Tsy mahagaga aloha raha ny amin'izany e. Ivady-po lava isaka izay metrika izao kosa ve moa tsisy fiantraiketranany amin'ny fony farany. Ka mba nala fahasahiranana anao ary dia maninona moa raha hiditra hopitaly izy? Sady ihany izy voara-maso tsara. Fa raha izay tsy tia hopitaly nge sandry miaro e. Dia araka ny tenin'ny dokotera Dimy dia sao dia vao maika io ny ampitahotra azy ary hanimba ny sainy mihitsy ny fahitana dokotera sy ny mpiasan'ny hopitaly. Indrindra rehefa mahita an'ireo ny miakanjo fotsy ireny. Marina aloha zany. Ary toa mangina be nge sany zany e. Tsy mahafaly anao angano mahita? Mahafaly ka. Tena mahafaly mihitsy. Ka inona ary mampitomany an'izany? Sara ny mahazo-pifaliana? Natahoranao tena ho faty tokoa e? Misy zavatra tsy fantatro ry miaro momba. Eny e, efa reko tamin'ny mama Daoly aloha nahazo anao. Efa reko. Dia nitantarainy taminao ve hoe... Hoe ahoana e? Tsy mbola tsy nitantarainy taminao matoa mbola toy izao ny fihetsika ao e. Fa misy inona nefa e? Matahotra ary miaro. Tena matahotra. Fa sao dia misaraka sika raha fantatrao izany zavatra izany. Nefa tsy maintsy fantatrao ihany ange na hoela na hoaingana e. Fa inona no nataonao e? Lazao amiko. Sady tsy mahatoky ny fitiavako anao ve ianao? Ka zavatra enjana be ankehitriny ilay izy ry miaro e. Zavatra tsy azony saina ekena mihitsy amin'ny mampivavaka be anao. Amin'ny mampivavaka be ah? Ay, azoko. Zany hoe nisy olona niaraka taminao nandritra ny fotoana tsy nateo ah? Indimby? Izay kosa ve dia vitan'izany e. Sady indimby ve? Iza ny mahalalako. Fantatro tsara fa raha tsy misy nenenina mpisaraka antsika, raha tsy toe-javatra toy izany ko. Izay ihany aloha nao ka ho fantatrao fa tsy azoko ekena kosa aloha sady tsy haiko handiferana raha teo. Marina ve? Dia ny sisa izany tena tsy maninona? Ny sisan'izay tsy maninona. Ka lazao moa fa ianao koa nge be filazy. Misy devola nge zary miaro. Inona? Misy devola aza. Tena marina nge zany. Iza ny lazanao an'izany? Zany ny teny le mpiandrina tony mamy. Dia efa nesorina nge le izy fa tsy mety hafa. Tsy misy an'izany ry sandy ah. Matahotra fotsiny ianao fa tsy misy an'izany. Dia efa nanantona ny pastera konka izay e. Dia izany foana ny lazainy. Ambon'izay dia efa malaza be ao am-piangonana be mihitsy izany resaka izany. Sy ny hoe tsy mety misy afaka manala an'ilay izy iony. Dia ataka tany olona nge izahay e. Very ary miaro. Tena tsy misy hevitra tsony ny amiko e. Dia mbola ilozanao koa ve izahay e? Iza nefa no milaza aminao fa hisaraka tsika e. Ary tsy misy an'izany ho aminao. Ho sitrana ianao fa laminy fotsiny aloha ny saina. Tsy izaho mihitsy aloha no andao anao amin'izay zavatra tsy mari-pototra toy izany fa aza manafoana ianao. Ary ho porofoko aminao daholo izany fa omeo fotoana. Nitahotra fotsiny no ahitanao zavatra hafahafa toy izany. Ka mila vahaolana aingana nge le izy ry miaro e. Vahaolana aingana mihitsy fa mama kosa efa manomboka marary mihitsy noho ny amiko.
dia sao dia lazain'ny olona fanimpitiany dia voloko eo koa mamaka. Maninona rehefa raha matory aty aminay ianao manomboka anio e? Tsy azo atao re zany ry sandy a. Sao dia vao maika hidirany satanao tokoa sika. Ka tsy hitako ange. Tsy azo atao Tsy hitako tsony marina e. Ny zavatra azoko antoka nefa dia tsy milamina mihitsy raha tsy eo anilanao. Satria ohatrany misy zavatra milaza amiko fa tsy aharo ahy mihitsy raha imamy amin'ny mahavehivavy azy. Raha mba teo koa mantsy dada dia oka re. Efa zao misy vahaolana mety ho tianao tokoa ty nefa mangina aloha fa za tsy afa miresaka amin'ny olona mitomany. Eny azy faingana. Ento ary ny teninao e. Zao re ny sosokevitra e. Efa niresahako tamin'ny mama dia nanaiky izy fa ianao ny tompon'ny teny farany. Fa hono ary miaro. Fa oviana marina ianao ty ny tonga ny dia efa naresaka zavatra betsaka ianao sy mamy. Tamin'ny maraina tamin'ny sivy any nigadona teto. Mbola tsy tany an-trano kory aza ne ange dia ny ahitanao no namaky ahy. Fa zao ahoana ary miaro? Araka nefa voadinika dia amin'ny farany taona no ataony raha ratsika. Dia ahemitra zany satria hoe marary ah? Tsy ahemitra fa aroso ariko. Ny fahasalamanao nge nijereko amin'izany e. Fa miaro ve aloha mino fa tena tsy nisy devoly zany ahy e. Efa hoe tsy misy an'izany ka mbola inona indray ary. Ianao marina tsy manatry maso ny zavatra manjo ahy dia samy laza an'izany. Jereo tsara fa ho alina zao ny andro dia ho avy indray ilay zavatra. Aza mandeha nge miaro dia ho hitanao e. Miororo mihitsy nge zazandry miaro e. Niresantsika aloha banjenina fa inona ary ty? Ka na dia aroso aza nge fanambadiantsika mbola hely zany e. Afaka iray volana farafa haingany. Androany aho zao matahotra dia rapitso koa. Afaka iray volana izany angery miaro mety efa tsy velona tsony ahy e. Aza miteniteny foana ry sandy fa ataontsika izay mety a. Rapitso ihany sika dia makany amin'ny firaisana sy any amin'ny pastera ny amin'ny anaovana ny fisoratana sy ny fanamasinana faran'izay haingana. Ny fanasana ny olona isakafo kosa dia atambatra amin'ny tezoko amin'ny volana novambra na desambra. Amin'izay koa tsy mandany vola e. Dia ahoana ny lasana ny olona izany e? Dia mbola vao iandry ny karatra fanasana ho vita koa zany? Vetivety re zany e. Amin'ny herinandro toy izao aza ange efa mety mipetraka aty e. Herinandro? Tsy afaka eritreritra ny amin'ny herinandro re zary miaro ny anio alina zao ny tokony jerena. Fa maninona aloha raha lefa ty ilay sandrinareo sarin-daba iny aro ahy e. Ka reny ve tsy anisan'ny mino anao hoe misy devoly e. Ka ireny koa ve dia anaiky akaty e. Sady aranao amin'inona nefa? Dia ahoana tokoa raha tsy mety manamasina ny fanambadiantsika pastera e. Ary nanina tampoka teo koa zany jiro zany e. Zay ary fa manomboka ilay izy ry miaro a. Tsy efa miteny moa za. Za foana ny lazainareo fa manao eritreritra nefa izao raha mahita tsara izao ilay izy. Mangina aloha ianao. Ianao fa mihetsiketsika be daholo nge ny zavatra rehetra e. Marina tokoa zany. Matahotra ary miaro a. Io ary matotoa anao. Io amin'ny varavarana io. Tena izy mihitsy io. Ino fa manatona antsika. Fa isandy ty ve maninona e. Marina mihitsy ka ny fanahiko fa zavatra tsy misy dikany toy izany lazainao fahasan'ny matotoa. Ary aiza tazomina mafy toy io fa rido ange io sandy e. Vavarivotra be atoka tsofin'ny rivotra izy ikopaka akaty amintsika. Dia ohatrany hoe olona manatona mihitsy. Ny zavatra mihetsiketsika sy mikapokapoka kosa dia vokatry ny rivotra mitsoka ihany. Ary mahagaga hoe efa firy volana nipetrahanao tato amin'ity trano ity nefa tsy nahamarianao an'izany. Eno iange fa tsy misy zavatra mavesatra mihetsika amin'ny toerany mihitsy e. Kay, ary inona ary izany zavatra izany aminao e? Aleo hoe arehatra ny jiro. Dia tsy mba matahotra mihitsy ve ianao ty ry miaro a? Zay fa hitako ka. Jerenao tsara koa fa ity fanampiana jiro ity mepahepatsy mipetraka tsara. Izany no antony mampipika ho azy ny jiro fa tsy matotoa velively. Hitanao fa ny seza mihitsy koa izao no nenjera. Nefa seza mavesa be io.
dia mbola hoana koa izao ny fanazavanao an'io ka. Fa ny herin'ny rivotra ihany rery sandy fa inona indray ary a. Ka andraso ary miary fa azilozanao a. Fa inona ihany ary mbola mampitahoatra anao. Efa ito izao fa zavatra tsy tsiry miaro a. Na mino anao na tsy mino a, za koa nge tsy te ino nefa mahita e. Ary ny tena mahasositra dia zao rery foana nisy ehony. Nakato amin'ny dosy aho zao a, dia efa intelo nisy ny safo ny tarehako. Ka aingana ary ianao ka. Zay ary fa vita e. Dia etsy aloha fa pieko ny jiro. Hoy, fa inona koa izany? Zay ary ny ianao. Nisy zavatra nangatsika be ny safo ny tarehako. Ka inona mampianaina fa tsy ndao andositra e? Aleo mihitsy aloha averina rehatra ny jiro ka. Sasa maty mihitsy ianao tiry miaro a. Hitanao amin'izany fa ity tapaka rideau plastika amin'ny kirazorazo ity no misafo ny lohantsika rehefa tsofin'ny rivotra ka mandalo amin'ny varavarana sika. Ianao no tratran'izany matetika satria ianao raha teo matahotra. Ary mama kosa tsy voanio satria izy foy. Tena marina izany ry miaro a. Ary maninona koa no mbola janona eo e. Ny sasany azy efa tsy izay hanaovana azy. Mampivadim-polona fotsiny ko. Izay ane dia niala e. Ary andao amin'izay ande fa tsy misy matotoa izany intsony re ato amin'ny dosy e. Fa misy inona indray e. Azoko tsara mihitsy ny nahazo any mama. Mandre anao mika toy izany isaky ny mihetsika. Raha be voka aloha ianao ty dia efa impolo afa-jaza angamba. Zara azy ianao tsy nianjera teo indray. Fa inona? Misy inona? Mandehana ange ianao amin'ny lala tsara hoe. Misy vehivavy manao penora fotsy manatona anao ao dia jereo nge e. Aza migoropaka moro sy ria. Andao tokoa reo jerena. Hoandray? Ino tokoa fa misy olona manantona. Fa ahoana? Vy ianao aty. Ay ny varavaran'ny salon no tsy mikatona tsara ka tazana eo le fitaratra be amin'ny rindrina. Zany ve? Ka raha manantona isika dia ohatra ny misy olona manantona antsika koa. Zay tsy iza fa ny sarintsika ihany. Andrekako. Zay efa ohatry ny inona mihitsiko. Isany sy ny penoara fotsy marina. Fanakaiza ilay zavatra teto e? Dia lazao indray fa nalainy matoto. Ka teto mihitsy angely nambatrahako azy. Tena tsy diso mihitsy ny fitadidiako. Fa zavatra inona nefa izany e? Le taratasy hoe ampitondraina ho amin'ny mama finindray e. Sandy a. Ahoana e? Ary maninona ary nijery toy izao fotsiny e? Tena ratsy be nge izany fanadinoanao izany e. Enao ihany angeny namea an'ity talohany nandehanantsika ka eo indray no... Marina ve? Tena tsaroko mihitsy ka. Ka mino fa nataonao tsara pirina daholo zao reny zavatra lazainao fa very reny. F'izao ve dia adala amin'ny miaro e? Tsy adala akory ianao fa izany ny marina e. Jereo tsara zao fa ampopotra ho azy eny ihany izay reny zavatra rehetrarehetra reny. Raha marina izany dia mino an'izay afa tsy misy mahatotoa ato amin'ity trano ity e. Ary angamo le tananao nisy nisitona tao amin'ny WC omaly iny tsy tsaronao ka. Tena marina izany. Zay dia mino koa. Inona koa fa le fantsika ny potra eo amin'ny tolanam-baravarana io nandrivotra ny tanan'akanjonao. Zany ve? Enao raha teo moa mikoropaka foana isaky ny makoka dia tsy nahatsikaritra an'izany. Mandehana ange jereo fa mbola navelako ao mihitsy le tatraky ny lobaka ao e. Marina hoe. Tonga sory mama. Misaotra indrindra reto e. Ndry, tena nahazo aina be mihitsy nge ndry e. Miova mihitsy a. Ie. Ka miadana mpanambadianako. Zany a. Isany kosa aloha zao efa salama tsara mihitsy ka. Tsy adaladala kely tsony ndray izy e. Ndray. Ay!
Fa tena lasa dalana manongondray izy rery mama ka. Avelo retsy izy e. Zaza nge tena miteny hoe daladala kely mihitsy ndry e. Fa ahoana kosa e. Vita fa raha misy kely foana de lasa dalako. Soa aloha fa tonga ara-potoana ny magicien. Tetaka. Ndry, fa tena tazo-pity tokoa ve kinina azo indriny matondra iny anambady de sitrana. Mama kosa e. Tsy ilaozanareo misangy fotsiny eo aloha fa zao manao ahoana aloha izany lolo ato izany e. Sa moa efa ny antsom-piandry de araka ny lazaiko hoe matombo landamina toy izao ny fiainana. Zany ondro sandy. Miaro reny nanala azy tato ry mama. Ary toa ilaozanareo me fotsiny ary. De sanatria ve raka izy de mitsikanikany lava ohatr'izao ny fiainanareo ato tokantrano. Za aloha milaza eto fa tsy afaka mipetraka amina trano misy lolo mihitsy a. Za raha koa aza tsy mbola aseho tamiko mihitsy zany. Ka efa hoe miaro any nandroakazy fa mama koa. Ay mpiandro koa zany ty zanako laty a. Laingany re zany ry mama fa sady tsy misy lolo zany koa nge ato e. Antahotra fotsiny natonga ny sandy nahita sampona toy ireny. Io izy anamarina an'izany. Marina izany ry mama. Efa voaporofona daholo fa fifanandry finjavara daholo reny rehetra reny e. Zavatra tsy misy dika no lazaiko fa lolo manaraka. Zay mihitsy. Ka tsy mino sy madotoa zany nareo amin'izao. Zany tokoa ry miaro a. Dia ahoana fotsiny zany reny tany atsy taza-maso reny. Reny tokoa nge mbola tsy voazavanao fa adinonao fotsiny e. Zao reny no izy. Ny matotoa na lolo na angatra de mety izy tokoa amin'ny toerana izay lazain'ny olona fa misy azy. Ohatra hoe tany amin'ilay toerana nanlehanareo? Ohatra hoe tamin'iny. Na izany na tsy izany anefa de tsy azo lavina fa ny tahotra de nahatonga ny olona hita toe-javatra hafahafa araka ny filazany. Nefa tsinontsinona akory rehefa tena dinihana. Rehefa matahotra mantsy ny olona de mino sy toa miandry nisehon'ny toe-javatra tahorany. Ny eritreritra no mandeha aloha amin'io. Ka de ohatra ny tena mahita tokoa. Fa raha raisitsika kosa ilay hoe arahan-dolo sy ny sisa. Leno lazain'ny mponina tany atsy taza-maso de toy izao ny fanazavako azy. Inona aloha ilay sisa e? Ay tokoa moa mbola tsy nitantaranay amin'ny mama. Zao rery mama. Talohan'ny nodiana isany taty. De nolazain'ny olona izay hoe tsy maintsy misy loza anjohan'ny sandy hono. Toy ny fisehon'ilay matotoa tamin'iny ihany zany. Ka na maty na lasa-dala na arahan-dolo izy. Ka mba ialana amin'izany de tsy maintsy manatona piskidy izay. Ay zany nareo de nanatona piskidy mihitsy. Tsy nanao zany re zay ry mama. Za efa saika nandeha ihany no nitahotra fa tsy navela miaro e. Io rery izy mianaka ny finoana ihany no mitondra an'io a. Ohatra zao hoe marary matetika rehefa ny sainy ny voavoatra de vetivety izy de sitrana. Toy izany koa rehefa matahotra mafy ny olona hoe arahan-dolo ary mino an'izany de mety ho faty mihitsy. Neny sandina nge ka saika efa rasa ratsy mihitsy raha nisy kely. Ka tsy azoko ihany nge zany. Misy ary ve le matotoa sa tsy misy? Misy ry mama, misy ny matotoa fa nijanona tany atsy taza-maso fa tsy nanaraka aty e. Sa tsy zany ry miaro? Zany aloha ny finoko e. Ka nitsokevitra zany de zao e. Aza mandro mantelo tsony mankany amin'io tanàna io. Iza kosa re. Za nefa zao mihevitra hoe rehefa vita ny tesiko de mba miara mitsangatsangana kely ihany indray sika. Sady betsaka nge ny zavatra mahaliana mbola tsy hitany sandy ihany e. Mandeha ihany ianao rery e. Antsy taza-maso. Indray miseho nosoratany Rabemila Nomena. Rondro sy Lanto ary Ida miaraka amin'ny Régis sy Arliva no amelona ny tantara. Jean-Jacques Radjenarivony no mikajy ny sehatra teknika, Anjariliva no nanaka.